Iroso anatin'ireo vaovao sosialy kosa sika mikarakara hatrany ny sehatry ny sosialy ny mponina ny antoko ery vaovaon'i Madagasikara tafiditra indrindra ao anatin'ny hetsika hiadina amin'ny aretina pesta ary entana hiatrehana fetiny wely sy ny farantaona dia nikarakara hetsika fanadiovana ny tanàna ny avy eo anivon'ity antoko politika ity. Dabapako miampy fanafody fandraraka hiadina amin'ny pesta ny toloran'ny antoko ery vaovaon'i Madagasikara ho an'ny fokontany 250 eto Andrenivohitra. Teto amin'ny tany mena be Akorondrano Andrefana no tsy nizaraina tamin'ny tompony andraikitry ny fokontany ny fitaovana. Ny teninay angamba dia ambakakely fotsiny hoe misy manome zavatra anao kikany teny hoe misaotra tompoko dia misaotra ny SVM tompoko ny fokotany eto Antananarivo renivohitra. Mandray anjara amin'ny sosialim-bahoaka ny HVM ary fomba fiasa vaovao araka nambara firoa-hevitry ny HVM anao natanterahana izany. Ny antoko ery vaovaon'i Madagasikara tovovavy sy tompokolahy dia tsy voa izao no nanao asa sosialy. Fa efa nanomboka raha misy mahatsiaro sika ny lalakely, tetezana, fanomezana koveta, fanaovana asa isan-karazany efa natao teto Antananarivo sy any amin'ny faritra hafa manerana ny nosy arak'izay azo natao. Izany dia midika fa tsy antoko politika mivory any amin'ny salon fotsiny na antoko politika miresaka any amin'ny televizionna sy miresaka politika fotsiny ny antoko ery vaovaon'i Madagasikara fa antoko politika miaraka amin'ny vahoaka miaraka mitady mikaroka vahaolana eo amin'ny trangany fiainana eo amin'ny olana mitranga amin'ny fiainana andavanandro koa dia miezaka izahay hiaraka aminareo Mandrakariva miezaka izahay ifanome tanana amintsika Mandrakariva araka ny hevitry ny antoko hoe devise ny antoko hoe mifanome tanana amin'ny fampandrosoana. Fomba fiasa vaovao zany tompoko sy tompolahy. Fomba fiasa vaovao amin'ny antoko. Fomba fiasa vaovao satria vanim-potoana vaovao no atrehantsika. Miatrika izahay rehefa misy dinika any amin'ny salon sy ny toeram-pivinera rehetra. Miatrika ihany koa izahay rehefa misy ny trangan-javatra aty amintsika vahoaka na amin'ny bas-quartier na any amin'ny faritra hafa. Momba ny fanafody hiadina amin'ny pesta, ny anivon'ny ministera ny fahasalamana mandray tanàna amin'ny fandrarana amin'ny fanafody amin'ny toerana isina trangana pesta.